Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no erabanay-nareo zay manaraka ary koa miaino zao fandaharana azo antoka fanavoto amin'ny Kristy na aiza misy anareo. Fahasoavan'Andriamanitra io amintsika rehetra ado tanteraka amintsika ny fikasany satria fikasan'Andriamanitra dia ny amonjy zao tontolo zao zay antony nahatonga azy rame mpamonjy azo antoka dia tsy Jesosy kitiavan'ny Zareta araka ny fanambarana hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra zao tontolo zao nomeny ny zanany latokana mba tsy ho very itamino azy fanina mandrakizay fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho am'izao tontolo zao hanameloko zao tontolo zao mba amin'jiny zao tontolo zao araka mbola azo am'Jaona 4:9-10. Ny mpitandrina sy rofon'irina raha mboarsonana amin'ndraiky zany ary nareo dia hita tsara ny fanambarany rehetra andinika na marina araka ny tendramanitra hitondra famonjena marina ny zavatra ambara na tsy ka alohany anambarantsika ny hafatra avy amin'Andriamanitra dia hivavakytsika. Saotranao zahay Andriamanitra fa noho ny fahasoavana famindramponao zay nahatonga anao hevitra anay satria tsy nao isy overy mba ho tonga amin'ny famonjena ny olona dia misaotranao zay fahatanteran'izao fotoana izao. Saotra ny anomezanao saina fahendrena fahalalana ity mpanohitsy maso ity ary ametranao teny amin'ny vavako. Andrindrandrindra anokafanao fo amam-panahy sain'ny mpiaino rehetra na aiza misy azy ary amoranao ny fony sy ny sainy ary ampitoeranao ny teny ao amin'ny fonjy mba ho tonga finoana sy fanantenana ary ananany fiaina mandrakizay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovako zany vavako zany. Saotra Andriamanitra. Amen. Alleluia. Fanambara tamintsika teto ny amin'ny filazantsara amin'ny famonjena. Izany hoe natonga antsika ho afaka amin'le ota manandevo satria raha tsy natao tao amin'i Jesosy tsika ka niara vombo taminy araka ny ten'Andriamanitra hoe vombo miaraka amin'ny Kristianina fijaliana ary zao tontolo zao mitsara niara vombo taminy dia tsy afaka amin'ny ota manandevo araka ny voalazany Jaona Romanina 4:7 fa rehefa niaraka nombona tamin'ny Kristy teo amin'ny fijaliana tsika hanapotehana ty nofontsika malemy andevoziny ota ity ka rehefa nino fa niara maty taminy dia miala le ota manandevo ary araka nalevona taminy le olona tranainy olona araka ny nofo tsy mahay manao ninan'inona ary rehefa nitsanga tamaty zao dia niaraka natsangany tamintsika araka ny ten'Andriamanitra amin'ny Efesianina tiako vakiana kely fa tena zava-dehibe mihitsy. Efesianina 2:2 ny finoana ny famonjena io zavatra tsy hitatsika maso nefa kosa azontsika iainana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo. Efesianina 2:4-5 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Fa Andriamanitra zay manan-karena amin'ny famondram-po noho ny lehibe ny fitiavana zay nitiavany antsika na dia fonimbola maty ny fahadisoana azy isika dia nahavelo antsika niaraka tamin'i Kristy fahasoavany namonjeninareo ary niara natsangana isika ka niara napetra ny an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Eny niara vomba amin'i Jesosy, niara maty taminy, niara nalevona, niaraka natsanga taminy. Rehefa mino zay tsika dia zao azo antoka ny fanambarana ao amin'ny Romanina 2:9 ny fanafahana ny ota mandevo anatonga antsika tsy ho mpanota intsony. Romanina 2:9-9 Romanina 2:9-9 amin'ny anaran'i Jesosy. Fantatsika fantoetsika taloha dia niaraka nombona taminy hanimbana ny tenany ota mba tsy hanompotsika ny ota intsona fa zay efa maty dia afaka amin'ny ota ary niara maty tamin'i Kristy isika dia mifika iara-berina aminy koa isika. Fa mazava hoe tsara fa nitoetsika taloha zany hoe maolo antsika andevozin'ny ota amin'ny teny frantsay moa na dika teny malagasy teo hoe notre vieille nature nitoetsika taloha dia niaraka nombona taminy hanimbana ny tenany ota zany hoe nampotena ty noho tsika andevoziny ota ity fa zay efa maty dia afaka amin'ny ota manandevo miala ota manandevo ary zay nino fa niara maty amin'i Jesosy any no iara-berina aminy ary le olona malemy araka ny nofo voalazany Galatianina 5:5-20 Galatianina 5:5-20 zao mivoalaza amin'ny anaran'i Jesosy fa zay agny Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba mifandriny sy mifilany teo amin'ny fijaliana. Ombo le nofo misy mifandrina niara-maty amin'i Jesosy ka rehefa nitsangana tamaty Jesosy dia niaraka natsangana tany koa ary nampiakarina any an-danitra miaraka amin'i Jesosy any an-danitra eo akatr'Andriamanitra araka mivoalaza mivakisika tao amin'ny Efesianina 2:2-5. Toizatsika ihany ny fanambarana zao ndray tsika dia andinika ny hoe ny lalana vavahady ny vala reo mpananika ny fify
ahoana moa zany hoe ny lala vavahady ampanatio feo zao ny fanambarany Jesosy amin'ny Matio toko fafito de misy fanambarany toy zao satria maro ny olona no mivavaka eran'izao tontolo zao. Matio toko fafito ny andininy 3:7 satria tany amin'ny Apokalipsy toko 20 de milaza fa tahaka mifatsiky ny ranomasina ny isan'ny olona very. Maro be mihitsy zany le olona very. Zany hoe sarotra amin'ny olona mitady an'io lalana makany amin'ny fiaina mandrakizay na mitady vavahady. Zao mantsy ny tenin'Andriamanitra amin'ny Matio toko fafito andininy 3:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Midira amin'ny vavahady ety ianareo fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana zay makany amin'ny fahaverezana ka maro no mahita azy. Ohatrany zany fa ka maro ny miditra any ary ety ny vavahady ary tery ny lalana zay makany amin'ny ny fiainana ka vitsy no mahita azy. Lalana makany amin'ny fahaverezana sy ny vavahady de malalaka, moramora ny olona mandeha, mivavaka ny olona. Zay mahatonga an Jesosy miteny hoe tsy izy rehetra manao amiko hoe tompoko niditra amin'ny fanjakany lanitra, fa zay manao ny sitrapony ndraiky zay ny an-danitra. Zay manao sitrapony mifanaraka tsara am'ty tenin'Andriamanitra na amin'ny Baiboly ity. Maro nge nefa iteny hoe zay efa naminany taminaranao, zany hoe nandeha nitory, zay namoaka 2 minutes taminaranao, zay nanao ACB taminaranao. Kanefa hoy Jesosy hoe tsy fantatra akory ianareo hatrehatr'izay, mila amiko anareo mpanao meloka. Matio toko fafito anio andiny 2:20 hatramin'ny 3:20 no ahitantsika an'izay. Zao midira ny vavahady ety, mandehana amin'ny lalana tery. Ka inona le lalana, inona le vavahady tsara ho fantaritsika io. Jesosy de nilaza ao amin'ny Jaona toko 7:10 andininy 9 de zao ny fanambarany Jesosy Filihy Tompo. Jaona 7:10 ny andininy 9 amin'ny anaran'i Jesosy Filihy Tompo manao hoe zavatra dehibe izy tika de zao tsara raisa mihitsy hoe hoy Jesosy taminy, zaho no lalana sy famarinana ary fiainana, tsy misy olona mankany amin'ray afa-tsy amin'ny alalako. Hoy Jesosy hoe zaho ny lalana sy famarinana ary fiainana, tsy misy mahazo mankany amin'ray afa-tsy amin'ny alalako. Na nangoinitsika na mivavaka be ohatran'iny, na miantso ny naran'i Josefa, na miantso ny naran'i Petera, na miantso ny naran'i Maria, na miantso ny tsy maro famonjena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo rery ihany. Fa raha vao mitady lala hafa sika de tsy misy hevitra. Zay nahatonga ny tenin'Andriamanitra ny laza mihitsy, satria tsy misy afa-tsy amin'ny alalan'i Jesosy ihany no azahoana famonjena, izy ny lalana. Zao voalaza ao amin'ny Timoty voalohany toko 2 ny andininy 5. Timoty voalohany toko 2 andininy 5 naran'i Jesosy fa ray no Andriamanitra ary ray ny mpanalalina amin'Andriamanitra sy ny olona de Kristy Jesosy zay olona. Ray ihany ny mpanelanina amin'Andriamanitra sy ny olona, tsy misy afa-tsy Jesosy Kristy Tompo. Izy ihany zay mahatonga hoe zaho ny lalana famarina fiainana, tsy misy mahazo mankany amin'ray afa-tsy amin'ny alalako, amin'ny alalan'i Jesosy izy ny lalana. Sady Andriamanitra izy, ny olona mahafantatra amin'Andriamanitra izy ary malala tsara ny amin'ny zanak'olombelona koa sy efa tonga olombelona. Zay zany hoe zaho ny lalana famarina fiainana. Nambaran'i Jesosy nefa tery ny lalana ary ety mivavahady makany amin'ny fiainana. Ka moa ve moramora mitady an'izy io sa ahoana? Volaza ny Jeremia 7:20. Misy fanambarana ao amin'ny Jeremia 7:20 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Jeremia 7:20 ny andininy 12 sy 13 amin'ny anaran'i Jesosy. Jeremia 7:20 andininy 12 sy 13 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary antsoa anareo ka andesy hivavaka amiko de hiaino anareo aho. Etsika amin'ny andininy 12 io dia voalaza eto hoe hiantso anareo, miantso an'Andriamanitra ka maroan'ny olona de andeha mivavaka aminy de mihaino azy Andriamanitra, mamaly azy. Saingy zao
tsy milaza ny hoe mahazo famonjena izy, tsy milaza mihitsy zany hoe mahazo famonjena. Maro zany ny olona mivavaka de mahazo any mivavaka, sitrana marary, voaka ny deminy, mahazo fitahina. Tsy milaza zany hoe voavonjy izy satria nahoana mbola tsy tafiditra, mbola tsy mandeha am'le lalana, tsy mbola tafiditra eo am'le vavahady mba ho tonga mivala. Zay ny toy ny 110 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hitady anareo de ho hitanareo aho raha katsahanareo amin'ny fonareo rehetra. Zay le olona vao mahita, hitady azy, hitady anareo de ho hitanao raha katsahanareo amin'ny fonao rehetra. Tena mikatsaky hoe ahoana nazoko an'Andriamanitra. De zay no mahatonga ny fampianarana amin'ny baiboly toy zao, mba fatarana hoe ahoana no fomba mikatsaka azy. Ao amin'ny ohabolana 7 misy teny toy zao. Ohabolana 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Tiako zay tia, azay fatrapitady ahy no ahita. Zay tia aho Andriamanitra na Jesosy de tiako. Zay fatrapitady ahy, zany hoe tsy olona le mivavabavaka fotsiny. Zay mihitsy, fa tena mikatsaka ny fahamarinana. Ka tsy aloha mifanjakana sy ny fahamarinana de anampinao zany rehetra ny teny Andriamanitra io. Asiana tadiavina, ho Jesosy hoe zaho ny lalana, fahamarinana ary fiainana. Ary ahoana ny fomba fitadiavana azy? Raha ny baiboly no jerena dia Andriamanitra de nilaza toy zao amin'ny Isaia 5:20 ary ny 7:7. Isaia 5:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny fihevitritr'hevitrareo ary lanareo koa tsy mba lalako Iave. Tahaka ny avon'ny lanitra ambonin'ny tany no hahavon'ny lalako ny lalanareo sy ny fihevitro noho ny fihevitrareo. Tsy mitovy mihitsy ny fiheverintsika raha hitady an'le lalantsika io any an'io vady. Andriamanitra no manana fomba hitondrany antsika. Izy no mitarika antsika. Fa raha tsy izy no mitarika antsika tsy misy hevitra. Tsy moramora no mitady an'le lalana azona miditra any amin'ny vavahady mba ho tonga mivala. Satria zay misy ny tenin'Andriamanitra, tery nge le lalana ary ety le vavahady. Tsy tamasoko le izy. Ka zao ny tenin'i Jesosy amin'ny Jaona 1:7. Jaona 1:7 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: zay rehetra omeny ndraiky aho no ahita, ary zay manatona tsy mba ho laviko mihitsy. Zay omeny ndraiky aho no anatona. Zany hoe Andriamanitra mihitsy no mamesaina fa indrendra olona mitantana azy ho any amin'i Jesosy. Azy amanatin'i Jesosy tsy mba ho laviny. Eo amin'ny 1:4. Jaona 1:4 amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy misy olona mahay manatona ahy raha tsy tao amindray zay naneraka ahy, ary zaho anangana azy any andro farany. Andriamanitra no mahita amin'ny fiainan'le olona amin'ny alalan'ny loza, amin'ny alalan'ny zavatra fahasairanana, amin'ny zavatra mitranga, mety lasa fahafatesana, mety aretina, misy zavatra sy maro samihafa. No alairan'Andriamanitra ny olona hitady an Jesosy. De Andriamanitra mihitsy no mitaona an'le olona ho any amin'i Jesosy. Tena mazava tsara mihitsy ny fanambarana. Fa ny ray ny mamesaina ny olona hitady an Jesosy ho any aminy. Ary efa tapa-kevitra olona hitady de Andriamanitra mihitsy mitantana azy ho any am'le lalana ho tonga mivavahady. Ady izy mihitsy mampiditra reo. Zava-dehibe io. Fa nitsia tsisy mahavita an'izay mihitsy. Ho Jesosy zany ny lalana sy famarinana fiainana. Ary izy akoa ny vavahady. Jerentsika indray ny Jaona. Jaona 1:10. Jaona 1:10. De vaketsika ny 7. Jaona 1:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Zao ny vavahady. Raha izany no hidiran'ny olona dia vonjena izy ka hiditra sy hivoaka ary hazo hanina. Jesosy ny vavahady. Mety olona tsy mino an'izay de namafisiny io. Ary zao ny fanambarana, ny fanamafisana azy. Satria misy olona tena tsy mino an'izany mihitsy hoe Jesosy hoe zany no sady lalana no vavahady. Tsy miady mihitsy zany ozy ny tenin'ny sasany. De vaketsika nge ny tenin'Andriamanitra. Satria ilaina mihitsy no mino an'izany. Fa raha ohatra atsika ka tsy mino an'izany dia tsy tafiditra tsy ho tongany am'le lalana. Ary tsy tafiditra mihitsy koa
hoany amin'ny vavahady misy sika na kely azo. Zao natoko fafolo andininy fafito. Zao fafolo andininy fafito aminaran'i Jesosy. De hoy indray Jesosy taminy, lazaiko aminareo mana de mana tokoa, zao ny vavahadin'ondry. Izy ihany zany ny vavahady. De lazainy amin'ny andininy fahavalo hoe mpangalatra sy jiolahy ze rehetra tonga talohako, fa tsy miaino azy ny ondry. Maro ny olona mpangalatra tonga talohan'i Jesosy, mbola dedenitsika ny arina any hoe izy reo olona izy zany tonga talohan'i Jesosy ka lazainy Jesosy hoe mpangalatra sy jiolahy, fa tsy misy hevitra mihitsy zany fa Jesosy ihany ny lalana. De Andriamanitra no mamesaina mitariky an'le olona de tonga n'olona andeha amin'ny lalana, tantanany Andriamanitra mihitsy ho any amin'ny lalana ho amin'ny Jesosy zany mba ho tonga amin'ny vavahady. Fa raha vao tsy tonga amin'ny vavahady koa tsy tafiditra, satria mety mivily lalana tsy tonga amin'ny vavahady zany hoe tsy tonga amin'ny Jesosy. Toy atsika ihany ny teny. Zao natoko fafolo ny andininy voalohany sy ny faharoa amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe lazaiko aminareo mara de mara tokoa, fa izay tsy miditra amin'ny vavahady ho amin'ny valan'ondry fa mananika amin'ny fiefy de mpangalatra sy jiolahy. Eo aloha misy zany te de mitady ho any amin'ny Jesosy amin'ny fiezahany, ka raha izy ny miezaka amin'ny heritsainy sy fahaizany de tsy ahitany lalana tsy tonga amin'ny vavahady, de voatery hananika amin'ny fiefy izy. Zay ny ilana an'le hoe saina avy amin'Andriamanitra, tsisy olona manato ratsy omeny ray avy zany, ary zay manato ratsy tsy mba ho laviko mihitsy, tsisy mahay manato ratsy zay tao amin'ny ray, ka Andriamanitra mihitsy no mitantana amin'ny lalan'ny fanamasina ho an'le olona, fa tsy hoe tongatonga ho azy. Misy mantsy taitaitra fotsiny de miezaka, de mivavaka mafy, mifamofona, mangataka amin'Andriamanitra hoe mandray anao azy Jesosy tompotry mpamonjy. Tsy izy mihitsy. Raha-rahantsika ny ten'Andriamanitra amin'io de hoe andininy faharoa, fa zay rehetra fa zay miditra amin'ny vavahady no mpiandry ny ondry. Izy le mpiandry vavahady, mpiandry ondry, tsy misy afa-tsy ndray io na Jesosy ihany. Ary andininy fahatelo, zao ny folo andininy telo sy efatra amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary izy no voainy mpiandry vavahady, ary ny ondry miaino ny feony, ary zay ondriny tokoa de antsony amin'ny anarany fakaentiny mivoaka. Zero tsara eto a, le mpiandry ondry zany a mitarika n'ondry, arahany ondry izy, miaino azy ny ondriny, de mampiditra azy eo amin'ny valany, ary de izy ihany koa mbola nitondra azy mivoaka. Ny andininy faefatra, ary rehefa mamoaka ireo rehetra ireo izy dia mielo azy, ary ny ondriny manaraka azy satria mahalala ny feony ireo. Ry havana, izay ny ilana le mianatra ny ten'Andriamanitra miaino toy zao, satria nahoana tsy ho fantatry ny olona mihitsy ny feon'Andriamanitra, zany hoe ny tenin'Andriamanitra zay ahatonga ny olona ho amin'ny famonjena. Ambarantsika teo zao hoe ahoana no afaka nota mandevo tamin'ny fampianana tany aloha, natao tao amin'ny Jesosy, niary vomy tamin'i Jesosy, niara maty tamy vao miala nota mandevo, de maty le olona nofo araky le olona araky nofo le malemy, maty ny olona igny. Ary rehefa maty iny any de miala nota mandevo, rehefa mitsangana maty zao de miaraka mitsangana tamindray ho tonga zanak'Andriamanitra. Hitantsika eto zany fo zao tsy misy olona mahita ny lalana, zany hoe Jesosy, raha tsy omeny ray avy zany. Tsisy olona mandeha mizotra mandeha am'le lalana raha tsy tao amin'ny ray sy tantanany ray. Tsy tonga amin'ny vavahady mihitsy le olona, satria Jesosy le lalana. Tsy tonga amin'ny vavahady sy ny olona, Jesosy le vavahady, raha tsy Andriamanitra mitantana azy tongana. Zay ny ilana mamaky ny Baiboly sy mivavaka, mianatra ny ten'Andriamanitra, ahafantarana ny sitrapon'Andriamanitra mihitsy. Araka ny tenin'i Jesosy hoe tsy misy ny ondriko malala ny feony, ny ondriko malala ny feony mpiandry ondry, fantany zany le tenin'Andriamanitra, fantany le fahamarinana, fantany zatra voalaza tao amin'ny Baiboly, fa tsy mandeha am'izay tokony izy. Zay mazava tsara ny tenin'Andriamanitra eto, andininy telo sy ny efatra amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izy no voainy mpiandry vavahady, ary ny ondry miaino ny feony, ary zay ondriny tokoa dia antsony amin'ny anarany avy ka entiny mivoaka. Ary rehefa
mamoaka ireo rehetra ireo izy dia mialo azy ary ny ondriny manaraka azy satria malalany feony ireo. Mialo azy, mialoha mpiandrondry Jesosy Kristy tompo. Mialoha ny ondry Jesosy Kristy le mpiandrondry. Mizatra hitantsika eto zao Jesosy no sady radinina ohatrany izy ihany ray efa izy ihany koa no vala, izy ihany koa ny lalana, izy ihany koa ny vavahady, izy ihany koa ny mpiandrondry, izy ihany koa mamono vavahady. Ao tsitrak'Andriamanitra ao aminy avokoa ny toeran'ny fahafenona rehetra. Ten'Andriamanitra zany. Satria zavatra mahavarina mihitsy ny ten'Andriamanitra io. Jerentsika eo amin'ny Kolosiana toko voalohany 9:20 ny anaran'i Jesosy. Kolosiana toko voalohany 9:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa sitraky ny ray ho ao aminy ny toeran'ny fahafenona rehetra. Ao amin'i Jesosy ny fahafenona rehetra. Izy no herin'Andriamanitra, izy ny fahendren'Andriamanitra araky ny fantatsika nambara amin'ny Korintianina voalohany toko voalohany 7:20 sy ny 4:20. Ary zay no mahatonga ny hoe mahagaga ny anarany, mahagaga ny anarany. Korintianina voalohany toko voalohany 7:20 sy 4:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Zay kosa mitory any Kristy vomby tamin'ny hazo fijaliana de fa tafitonana amin'ny jiosy ary fahadalana amin'ny jentilisa, fa amin'ny zay voantsy kosa na jiosy na jentilisa de Kristy zay herin'Andriamanitra sy fahendren'Andriamanitra. Izy koa no fahalalana, izy mpamonjy sady Andriamanitra izy no tonga zanak'olona. Tsisy mahay manato ratsy tao am'raha. Izy no lalana, izy ny vavahady, izy ny mpiandro vavahady, izy koa mpiandrondry. Magaga hoe sady mpiandrondry izy nefa mpiandro vavahady, nefa izy ny lalana. Izay no mahatonga ny ten'Andriamanitra hoe mifevo sy fevotra roa ny lalako tsy lalanareo. Ho arahantsika ihany le ten'Andriamanitra amin'ny Jauna toko 10. Jauna toko 10. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy miteny satria teotsika nyteny hoe sady mpiandrondry koa izy. Ranarana le ten'Andriamanitra de hoe rereri amin'ny Jauna toko 10:1 sy ny faharoa misy teny toy zao amin'ny anaran'i Jesosy hoe lazaiko aminareo mana de mana tokoa, zay tsy miditra amin'ny vavahady ho amin'ny valan'ondry ka mananika amin'ny fefy de mpangatra sy jiolahy, fa zay miditra amin'ny vavahady no mpiandry ny ondry. 9:7 Ary izy no voan'ny mpiandry ny vavahady ary ny ondry mihaino ny feony, ary zay ondriny tokoa dia antsony amin'ny anarany avy ka entiny mivoaka. Rahantsika tany amin'ny voalohany de ny ray mamisy saina an'le ondry hitady any Jesosy ary mitarika azo any amin'ny lalana, mitantana azy any amin'ny lalana ho tonga amin'ny vavahady. De rehefa hita mpiandro vavahady fa ny ray no mitarika ny ondry, mpiandrondry mitarika ny ondry, de voainy ny vavahady ampidiriny ao le ondry. Zao nefa magaga. Voalaza eto refa Jesosy indray le mpiandrondry. Vakitsika nge Jauna toko 10 9:20 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Jauna toko 10 9:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Zany mpiandro tsara, mpiandro tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondry. Izy no mpiandro tsara. Zany hoe mahavarina le ten'Andriamanitra. Izy hoe zany ny lalana, izy ny vavahady, izy ny mpiandro vavahady, de izy zany ny vala ray zany. Ray zany ava de lazainy ndray fa izy ndray ny lasa mpiandro le nitarika. Zany hoe zaso ny ray ho Jesosy de ray ihany. Ny 4:20 Jauna toko 10 4:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Zany mpiandro tsara ary fantatro miary sady fantany aho. Ny olona zay hoe mihaino ny feon'Andriamanitra, mihaino ny feo mpiandrondry, men'Andriamanitra saina hitady an' Jesosy lay lalana, vavahady, vala, ary koa izy ihany koa mpiandrondry. Raha dininy zany de ohatrany hoe Jesosy ihany zany a noho ny mamesaina an'le olona hitady azy, satria izy ihany no raha dininy ohatrany hoe izy ihany ny ray.
araky ny teny hoe zasony ray de ray ihany. Raha dinina ihany keo de zany hoe izy ihany keo no mitantana ny any mitantana ny olona tantana ny ondriny satria izy mpiandro ondry araky ny hoe izy mialoha zaho mialoha ny ondriko mpiandro ondry mialoha an'le ondry mivoaka tena mahavarina mihitsy hoe mifeotra reo ny lalako tsanareo tsy araky ny eritreritry n'olombelona mihitsy na ny fiheveran'ny olombelona fa afa mihitsy zany a ty Jesosy Kristy tompo ity. Raha dinintsika eto amin'ny teny eto zany zao eo amin'ny andininy ny jaune toko 10 ihany de misy teny toy zao ny andininy 7 zasony ray de ray ihany. Mavarina hoe zasony ray de ray ihany. Zay no mahatonga tsy takatry ny sainy olo hoe ahoana ary zany manahirana ny fehondrany mbola toizatsika ny fanazavana an'io satria raha vao tsy mahalala atsika de sahirana. Zay no mahatonga ny olona ny teny ndraindray hoe ahoana mivavaka am'ray ve sa miravaka am' Jesosy de sahirana ny olona. Hoy Tomasy tompo sy Andriamanitra. Hoy Jesosy hoe na inona tondrao sangatanareo amin'ny anarako de ataoko zany. Inona tondrao fivavahana anarako de ataoko zany. Raha mangataka zavatra amiko aminarako de ataoko zany ary minofy efa nahazo ianareo. Tenin'Andriamanitra isaoantsika Andriamanitra amin'ny fanambarana fa tia azo antoka. Olo-toizatsika amin'ny fanazavana manaraka amin'ny hoe zany lazo famarina amin'ny fiainana de ahafantarantsika hoe ay ve zany misy fandraisany mihitsy hoe ray sy ny zanaka de tena ray ihany raha tena dinina fa totoizatsika manaraka zany fa Andriamanitra amintsika rehetra ka dia ivavaka tsika mba ho Andriamanitra mampitoetra ny teny ao fiainantsika. Sotranao zay Andriamanitra famindramponao fa tanteraka zao fotoana zao zona nazava ny amin'ny hoe ny lalany vavahady ny vala zay mbola toiza manaraka misaotra ny saina sy faindrena menao tokoa ka ianao nitondra ny teny any amin'ny olona sady nanokatra mifony ampanany ahafantarany zany sitraponao zany ary mino zay fa manaraka de azavako koa satria manahirina tokoa mieritreritana hoe ny ray no mitarika Jesosy no vala sy vavahady nefa vao Jesosy ndray milasa zany mpiandrondry zasondray de ray ihany de manatena fahasavanao Andriamanitra nazavanay manaraka amin'ny anaran'i Jesosy tompo saotra Andriamanitra amen alleluia. Veloma mandram-peona fosavandriamanitra amintsika amanaraka indray no izina ny toyny ny anaran'i Jesosy amen.